eny ary misy natao hoe raha miakabahana roa felmanana telo be lasa ntiako atongavana teo eny angorodao teo ny lokanga andininy fahatelo araka rehefa voalazako teo zany dia namana Antoine no vahintsika miarabanao Antoine dia valomarabanao koa dia miarabany mahita rehetrarehetra tonga dia fanontaniana ohatrany teo aloha ihany napetrako hoe azonao fariparitana miteny tsotsotra avy eo ho an'izay mbola tsy mahalala hoe iza moa io Antoine i Antoine zany tena agnarako Joseph Antoine Razafy gasy tena gasy mihitsy gasy ray gasy reny tena marina ny tena anisany noentinao zany ainga zany ao anatin'ity fiarahan'ity dia ny fitendrena kabosy mahazo ny Antoine resahana kely ve ny tantaranao sy io kabosy io raha ny kabosy moa zany no resahana dia tony zany kilalaona mpiandro mpiagna tanàna agny reto zava-magneno tena ty zany tena tsika malagasy dia tamin'ny agnay vao ny andro tamin'ny kely dia efa reto no efa tendritendrena teny dia satavasaraka moa izy hatramin'izao fa dia lalaovina ihany hatramin'izao sady hoentina misehitra avoavo kokoa zany tena raha azoko tsara zany teny Antoine zany misy fomba fitenitsika tanora d'origine zany hoe tena avany amin'ny fototra mihitsy satria tany amin'izay fiandrasan'omby zay no anisan'ny anaranao nitendreny io zavatra io zavatra azo everina hoe tsy hoe miteny hoe tsy misy fa efa manomboka mevitsy zany satria amin'izao fotoan'izao le tanora efa any amin'ny sehatra sy réseau hafa indray misy azy zany mba ohatrany hoe tiako kely zany mba hisirasira kely manao any zany sady miandrombo mitendry kabosy zany ohatrany rehefa miandrombo mako zany ela be mihitsy vao hariva ny andro raha ohatra hoe tsisy zavatra antanina fotoana zany dia rehefa misy an'reto zany ianao dia afaka tsy hitahitanao dia hariva ny andro mba mitendritendry eny dia sady angam-panahy koa moa zany moa fialam-boly dia ohatrohatr'izay le izy angam-panahy ozy izy anao raisiko izay teninao faran'izay raha azoko tsara zany atao hoe efa mba mihoatra ny ratsan-tanana dimy ny aingam-panahiny firononao fotsiny miaraka tamin'io kabosy io efa maro ka akoatran'izay le fitendrena kabosy raha ny fahalalako satria tsika amin'ny rahalahy tsy afenina fa efa niaran-dromanto anaty mozika ihany koa tsy kabosy any ny Antoine fa kabosy ndraisany eto fa hoe amin'ny Antoine ny Antoine zany mahatonga amin'ny tena izay fa dia kinga-tanana be tsy fainga-tanana kinga-tanana anao aloha hita tsara amin'ny fitendrena solo ihany koa izy mba azo ny Antoine mba tany saina kely ve jeom-panakanto zay efa ndrangotonao zany mitondra ny dia-tananao zany tao anatin'izay kanto zay na vitsivitsy ary satria fantatro hoe mety maro izy ny tena marina efa maro tokoa nitarika ny arana fa angambany tonga dia teneniko farany aloha zany ny arahako amin'ny farany teo zany aloha nandraisako an'izao kabosy zao ary zareo amin'ny GM Pro reny nijery Marco sy Monda sy zay tarika ao agnatiny eo zany raha tsy diso ihany koa ny resaka aloha ianao niteny azy ohatrany hoe za mahita volana aloha ny biby efa nisy andrendrem-ba volanitra ihany koa mifandrandray taminao tamin'ny ty raharaha manko ty sa ahoana izy ianao maromaro ihany ty moa zany mozika zany tsy vetan'olona anankiray fa tsy maintsy misy fifanakalozana sy serasera ao agnatin'izany zao ry mihirana ry kalavazo regny zao regny tena isan'ny tena azo lazainao ny tena zao isan'ny nan'olokolo anazy tamin'ny fagnatsarana fitendrenan'ity zavatra ity zany kokoa zany ho an'ny mihirana kalavazo io Antoine amaraparana ny resadresaka sika satria niazana ho foly izy kabosy efa nantaniko an'le namana anankireto eny le izy hoe manao ahoana ny anjara toeran'ny kabosy amin'ny anatin'ny hira malagasy inona zany tena hery hoentin'izy io ohatrany hoe tiako apetraka zao ny kabosy mandefa an'izay mame rythme ihany koa izy ngamba raha tsy diso zany dia nitiako tenenina hoe ohatrany hoe fantany manitikitikana amin'ny Antoine zany hoe ho an'ny Antoine zany inona ny tena zavatra hoentin'io kabosy ao anatin'ny kanto gasy voalohany indrindra aloha izy tonga dia hoe raha miteny vahiny moa zany dia hoe symbole zany hoe tonga dia maneho raha vao miteny kabosy ianao dia Madagasikara aloha zany fantatra zany zay dia magnarak'izay izy tsy mifidy rythme zany izy fa sady mandray rôle na rythmique izy ho an'ny musicien mahalala an'izay tsara afaka koa izy anaovana solo koa izy afaka anaovana zavatra manokana koa izy
individuel moa zany filazana azy ohatrohatr'izay dia afaka miaraka amin'ny zava-magneno rehetrarehetra zay misy koa izy. Efa nantaniko namana anankiray zay a raha matadidinareo Tony ny kabosy any koa ohatrany hoe samy manana ny réglage-ny kabosy ny araky ny tany izy io sa ahoana ny fomba fijeano azy? Arakaraky ny faritra fa izy zany ohatran'reto manko zao ny hoe chromatique zao reto izany zany hoe mifagnaraka amin'le ohatra hoe misy gitara miaraka aminy hoe dia tokony mba afaka miaraka amin'le gitara izy zany ho afaka misadapta zany le kabosy ohatrohatr'izay le farany tena farany somary tentan-kanina kely amin'le resaka inona ny mampiavaka ny satria somary adino zay ny resaka fiandrasan'ombotsika ny resaka fitendrena kabosy ny faritra anisany Antoine moa taizaiza tokoa aloha satria izay zava-dehibe mba hiavanao amin'ny rehetra. Ny tena fiaviko zany amin'izany hoe mady ambositra zany fa tsy be resaka fa ka ny tiako tenenina zany hoe kabosy avao ambositra zany raha izay ny lazana azy manahoana ny andefa ny sationa antsika rehefa avy eo fa ohatrany hoe mba hazavazava tsotsotra hoe inona ny mampiavaka an'ilay kabosy nambositra zany raha mitamy kabosy ohatra hoe Antananarivo na kabosy any Toliara tsy fantatro. Ny mampiavaka anazy zany amin'le fomba ina reny zany tenena azy hoe frappe ve zany amin'ny doigté zany raha ny kabosy avy ao amin'ny faritra ambositra zany mahaleo tena kokoa zany 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 tsy dia voatery hiaraka amina instrument be dia be ilay izy vao zay vao mahavita zavatra fa na izy rery ihany dia efa afaka anaovana zavatra. Tsy ny resaka oro atao be fa ny atao ro atao zay angamba no ilazana azy ka dia eto anakatonana anazy omeko anao ny sehatra Antoine ameo fafiny meo fafinaretana omeo ny kanto ny mpanaraka antsika. Sotra betsaka tompoko.